Dia ampifaliana trano no iarabana ny malagasy mpiray tanindrazana rehetra amin'ity androany ity. Faly zahay tafaraka aminao eto indray amin'ity androany ity ka mitondra ny arahaba tsy lany amamiana homba hampiraritsoa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra na eto toerana ianao na ny any ampitan-dranomasina rehetra any dia raiso ny firaritsoa tokana atolotry ny ekipanao amin'izao fotoana izao dia ny fenoana ny fanahin'Andriamanitra ianao ny fenoana ny fanahy masina ianao amin'izao fotoana izao mba azo hery hoentina mihazakazaka amin'izao lalan-danitra izao. Misaotra betsaka tsy mahafoy ny fiarahana, misaotra betsaka maneho ny fitiavanao amin'ny mpiray tanindrazana aminao. Zahay aloha tena mahatsapa fa tsy irery fa manana an'ireo rahalahy sy anabavy kristianina ny vahoaka malagasy mifampahery amin'izao lalan-danitra izao. Misaotra ny tompontsika fa mbola nomeny fotoana hanaovana an'izany. Fantatritsika tsara fa samy manana ny fikasana fa maninona tsika ny tafaraka eto. Dao hisaotra ny tompo fa tiantsika hianatra ny teniny, tiantsika hahafantatra ny sitrapony ary misaotra azy tsika amin'ny anirahany ny pampahery fa izany mahatonga antsika ohatr'izao. Noho ny asan'ny fanahy masina dia miaiky ny fahotantsika isika. Noho ny asan'ny fanahy masina dia manaiky tsika hianatra ny tenin'Andriamanitra, hanaiky ny sitrapony. Noho ny asan'ny fanahy masina dia mampatsiahy izy fa tokony ho entontsika amin'izao fotoana izao. Ka raha mbola nisy nanadino amin'ity androany ity ny saotra ny tompo noho izany fitiavana sy famindrapo fiantrana ataony amintsika tamin'ity androany ity izay dia fotoanan'izao ndao hanararoatra, ndao hisaotra ny tompo fa tsara izy. Asandrato ary ny fisaorana ny dera sy laza mba hipolo loatra amin'ity vavantsika ity dia hanao izay hahafaly ny tompontsika. Dao atolotra ny Jesosy ny vavantsika amin'ity androany ity fa be da be mihitsy izao ny zavatra tenenina mandritry ny hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva. Izao andro iainantsika izao dia mamela ny zanak'olombelona hiteny, aneho hevitra, aneho ny maha izy azy. Dia tezaina mihitsy itsika hiteny, hamaly, hanohitra fa itsika ndao hangataka amin'ny tompo ho fenoan'ny fanahy masina, tsy hiady hevitra, tsy ho be famaliana, tsy hanao potolo fa lasa misy fiantraikany izany amin'ny fiainam-panahy. Dia lasa sao dia sanatrian'izany ny tenin'Andriamanitra koa no hanaovana discussion na hanaovana saina-potolo na hanao mpandray atendrontsika fa ny devoly dia miandrikendry tohana amin'ny olona be ady hevitra sy be commentaire sy tsy mpakatò. Mila mitandrina ny zanak'Andriamanitra amin'izao andro farana izao fa tena efa andron'ny fanaovana vava be izao, andron'ny fitenenana miompampana izao. Ary Jesosy dia efa niteny mihitsy ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona 10:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe kanefa ianareo tsy mino satria tsy mba isan'ny ondroko araka izay nolazaiko taminareo. Misy olona zany tia ady hevitra, tia be fanontaniana, tia miandrikendry tohana, tia mandray atendrony dia hozy Jesosy hoe kanefa ianareo tsy mino. Sokajian'i Jesosy ao anatin'ny tsy mino reny olona reny. Ka ndao tsika hangataka amin'ny fanan'Andriamanitra hakatò mba tsy ho isan'izany tsy mino izany. Hozy ny tenin'Andriamanitra hoe kanefa tsy handroso intsony ireo fa ny adalany dia aseho amin'ny olona rehetra tahaka ny an'ireo koa. Mampatahotra izany tenin'Andriamanitra izany satria hoe kanefa tsy handroso intsony ireo. Misy olona izany efa tsy mino dia efa voatokana ho azy ny elo, efa voatokana ho azy ny afo be. Andao hangataka amin'ny tompo mba handrotsahany fanahiny masina amintsika mba tsy hiady hevitra fa hanaiky dia mba ho isan'ny minotsika, dia mba ho isan'ny ondrin'i Jesosy tsika. Andro farana izao efa iainantsika izao ny ireo famantarana rehetra manambara izany andro farana izany hipetera ary tamin'izany andro izany. Efa 2 taona lasa izay dia efa nahatsapa fa andro farana tamin'izany nahitany fa nandatsaka ny fanahiny masina Andriamanitra. Izay ny porofonen'i Petera tamin'izany andro izany, nandatsahana ny fanahy masina tamin'izany andro izany. Dia ndao hangataka fahazavantsaina amin'ny tompo fa raha tamin'ny andron'i Petera no efa nahatsapa izy fa andro farany dia izao androntsika izao izany andro inona? Raha misy olona mbola misalasala dia amin'izany hoe andro farany izany efa miatrana Jesosy sy ireo anjely hiverina haka an'ireo azy dia mila mangataka amin'ny tompo izy hampahiratra ny masony fa andro farany izao. Dao apetraka eo am-pelantanan'ny tompo ny fotoanantsika amin'ity androany ity mba tsy hisy olona anankiray
hiala maina eto fa fantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Jesosy misaotra betsaka noho izao androany izao indray. Tena manenjika anay eraky izao tontolo izao ny teninao. N'aiza n'aiza misy anay dia iny ny teninao mitady anay. Tsapanay mihitsy fa mitady ny very ianao. Tompo, reto misy olombery mila mpamonjy mangataka ny fanatrehanao zay amin'ity androany ity fa hianatra ny sitraponao. Jesosy n'aiza n'aiza misy ny malagasy amin'izao fotoana izao mangataka ny fanatrehanao. Mitady anao zahay fa mila ny herinao, mila ny herin'ny fanahinao masina. Jesosy tena tsy mahavita na inona mihitsy zay. Tsapanay mihitsy zany fa kely ny herinay. Tady anao zahay. Jesosy mamindrafo aminay amin'ny adalanay. Mandretondray zahay hitady anao amin'izao fotoana izao. Manatrehanay eto hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Vangio ny malagasy tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Irao ny fanahinao masina ampiaiky. Irao ny fanahinao masina ampianatra. Inona no azonay atao eto raha tsy manana ny fanahinao masina zay ampianatra sy ampatsiahy zay rehetra voalazanao. Tompo, arovo zahay, manatrehanay. Ndao hiaraka aminay, aza velanao rehereto zany. Misaotra betsaka noho ny tamin'ity androany ity. Misaotra betsaka noho ny amin'ny teninao. Misaotra betsaka noho ny tsy manadino. Misaotra betsaka miasa amin'ny fiainanay. Izahay kosa Jesosy hanolo tena mba ho fanatitra velona sitrak'Andriamanitra. Dia rainay mandrakizay ny anaranao. Ny malagasy rehetra hanonona n'izany vavaka izany amin'ny anaranao. Tsika rehetra anao hoe amen. Androany tsika dia hianatra ny Tsy Mamaly. Efa natsidika teo am-boalohany ihany hoe izao andro farany izao dia mamela zanak'olombelona hiteny foana na amin'ny hainao manjery na any amin'ireo réseaux sociaux na amin'ny fiainana andavanandro dia manjaka amin'izao andro farany izao ny atao hoe tsisy bedy. Miteny izay tiany ho tenenina ny olona amin'izao fotoana izao. Izany mahatonga antsika hoe ndao hisaotra ny Tompo fa tsika tsy avelan'i Jesosy hanao an'izany. Izany no hiainantsika isan'andro dia ny mitatatata miteny izay teneniny ny olona rehetra. Dia ndao tsika hisaotra ny Tompo fa itsika ampahafantarany ny sitrapony indray androany dia misy fahamarinana ianarantsika indray amin'ity androany ity. Dia ndao tsika angataka ny fanatrehany, angataka ny fanahiny masina mba ho mpakatony teny fa tsy mpiainy fotsiny ozy ny tenin'Andriamanitra dia ho tanterahantsika izany amin'izao fotoana izao. Ndao hamaky ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny boky nosoratan'i Solomona mpanjaka dia ny mpitory-teny izany toko 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ao ny fotoana andriarana ary ao ny fotoana anjairana. Ao ny fotoana anginana ary ao ny fotoana hitenenana. Tenenin'ny Baiboly amintsika fa misy fotoana tenenana dia misy fotoana anginana. Ny andriarana matetika tsy dia fiteny amin'ny fotoana andavanandro zany fa ny hoe andro vitana no mahazatra antsika. Dia hozy ny tenin'Andriamanitra hoe ao ny fotoana andriarana ary ao ny fotoana anjairana. Tarihan'ny tenin'Andriamanitra mihitsy tsika hoe misy fotoana zany hitenenana ary efa voaporofo zany fa mandritry ny amin'ny maraina ka hatramin'ny hariva dia mitatatata foana ity vavantsika ity. Dia ao ny fotoana anjairana hozy ny tenin'Andriamanitra. Misy fotoana tokony anjairana n'ity vavy ity, anginana tsy hitenenana mihitsy. Izany ny fahamarinana ampianarin'ny Baiboly indray amin'ity androany ity. Manasa anao ndao hiaraka vetivety hianatra an'izany fahamarinana izany. Ohatra anankiray ao amin'ny Baiboly no ianarantsika dia ny toetran'i Jesosy. Jesosy tamin'ny nentina teo anatrehan'i Pilato dia nangina tsy namaly izy. Ndao vakiantsika izany tenin'Andriamanitra izany ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Lioka toko 7:20 ny 1 ka hatramin'ny 2 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nitsangana ny olona rehetra ka nitondra an'i Jesosy tany amin'ny Pilato dia nanomboka ny hampangazy ka nanao hoe tanay ity nampihodina ny firenenay sady nandrara tsy andohetra ho an'i Kaisara ka nilaza ny tenany ho mpanjaka. Ary Pilato nanontany azy hoe ianao va no mpanjakan'ny Jiosy? Ary namaly azy izy ka nanao hoe voalazanao. Dia hoy Pilato tamin'ny loham-pisorona sy ny vahoaka, tsy hitako izay eloko ity lehilahy ity. Fa vao maika nisendoatra ireo ka nanao hoe nampihodina ny olona izy sady nampianatra eran'ny Jodia rehetra nanomboka hatrany Galili ka hatraty. Raha nandreny amin'ny Galili i Pilato dia nanontaniany raha Galaliana raha lehilahy. Ary rehefa fantatry Pilato fa avy amin'ny tany tapahin'i Herôda izy dia nampanatitra azy tany amin'ny Herôda izy fa tany Jerosalema koa Herôda tamin'izany andro izany. Ary faly dia faly Herôda
raha nahita an'i Jesosy fa efa naniry ela ahita azy izy satria efa nandre zavatra maro ny aminy ary nanantena ahita fahagagana ataony. Ary nanontany azy teny maro izy fa tsy namaly teny azy akory izy. 10 Ary ny loham-pisorona sy ny mpanorandalàna mijanona teo dia nitompo teny fatratra hiampanga azy. 11 farany. Ary Herôda sy ny miaramilany namingavinga azy ka naneso azy dia nampiakanjo azy akanjo tsara ka namerina azy tany amin'ny Pilato. Jesosy rehefa nentina ho tsaraina teo anatrehan'i Pilato ity tenin'Andriamanitra novakitsika teo ity. Eo amin'ny 1 dia hozy ny tenin'Andriamanitra hoe, ary nitsangana ny olona rehetra ka nitondra an'i Jesosy tany amin'ny Pilato. Hitantsika sahady fa ny olona rehetra mihitsy no nitsangana nitondra an'i Jesosy tany amin'ny Pilato. Andraisantsika lesona voalohany zany amin'izao andro iainantsika izao amin'ny maha-kristianina dia hitantsika amin'ny androm-piainantsika andavanandro fa betsaka ny olona mitsangana manao ny tsy rariny manendrikendrika miteny ratsy manozona ny zanak'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Zany ny antony andraisantsika ny toetran'i Jesosy mba azahoantsika ihany koa tsy mamaly. Na inona toe-javatra misy, na inona fiampangana, na inona tsy rariny, na inona mpanendrikendrehana dia ndaontsika hianatra ny toetran'i Jesosy tsy hamaly. 12 Dia nanomboka ny hampangy izy. Misy olona ve amin'izao fotoana izao tena mahatsapa an'izany? Fa endrikendrehana ianao anaovana ny tsy rariny ianao hianjadiny tsindry azo ileny ianao dia tonga aty ny tenin'Andriamanitra hampianatra mba tsy hamaly ny zanak'Andriamanitra. Amin'ny maha-olombelona dia te hamaly, te hitsotra fa tonga ny tenin'Andriamanitra mampianatra antsika na dia ny olona rehetra ary mitsangana manao ny tsy rariny amin'ny zanak'Andriamanitra dia mampianatra amin'ny Baiboly mba tsy hamaly tahaka an'ity nataon'i Jesosy ity. Eo amin'ny 17 sy ny 14 dia niezaka Pilato niteny tamin'ny vahoaka hoe tsy hitany izay eloko ity lehilahy ity. Mahatsapa zany Pilato fa tsy meloka Jesosy. Raha raisina amin'ny fiainantsika andavanandro mety mitaraina amin'ny ray aman-drenitsika, mety mitaraina amin'ny mpampianatritsika, mety mitaraina any amin'ny mpitondra fanjakantsika, kanefa koa ireo olona ireo dia olombelona tahaka antsika ihany tsy hitany izay atao. Indrindra fa amin'izao andro farany izao sahirana ny olona rehetra mandray décision amin'ny situation misy amin'ny fiainantsika. Raha mitondra an'izany tsy rariny zany, raha mitondra an'izany fanendrikendrehana zany eo anatrehan'ny lehibe, na ray aman-dreny io, tompon'andraikitra io, loholona io, mpitondra fanjakana io, dia sahirana ny olona manana andraikitra amin'izao fotoana izao hanapa-kevitra amin'izany tsy rariny izany. Sahirany Pilato dia nampananteriny tany amin'ny Herôda Jesosy. Ny olona nefa efa déterminé ny amin'ny fiampanganan'i Jesosy ary tsy vitany hoe hiampanga fotsiny fa tiany mihitsy Jesosy ho vonoina. Dia izany ny andraisantsika lesona amin'izao fotoana izao. Efa misy olona tena efa nivonona ny hanao ny tsy rariny, déterminé amin'ny asa ratsy, fanendrikendrehana, fanaovana jadona, fampiasana fahefana eo amin'ny fiainantsika. Dia izany mahatonga ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao hampianatra n'ity fahamarinana ity izay tahaka nataon'i Jesosy dia tsy mamaly. Rehefa naterina tany amin'ny Herôda Jesosy eo amin'ny 7 dia hozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ary nanontany azy teny maro izy fa tsy namaly teny azy akory. Manasa ny mpiray tanindrazana rehetra amin'izao fotoana izao ny tenin'Andriamanitra mba hangina tsy hamaly ireo fiampangana, ireo tsy rariny, ireo fanendrikendrehana, izay zavatra rehetra entina hampisy fahasahiranana ny zanak'Andriamanitra amin'izao andro farany izao. Tena mafy izany hianjadiny tsy rariny izany amin'izao fotoana izao. Ny fiainana efa sarotra, ianao mbola hianjadiny tsy rariny. Ny tenin'Andriamanitra nefany mampianatra fa tsy tokony hamaly. Tsy mora izany, tsy mora izany nefa izany ny lalana hitondran'i Jesosy antsika. Ka tena mila malagasy vonona ny hiaritra mihitsy amin'izao fotoana izao. Efa nianarantsika matetika teto izany hoe ny manaraka an'i Jesosy dia tsy autoroute hoe hisosa foana, fa ny manaraka an'i Jesosy dia izy ny maniraka ny fanahy masina, hanome fifaliana, azahoana mahatanteraka an'izany. Dia androany iray mbola mampianatra ny tenin'Andriamanitra ny tsy hamaly. Misy fotoana hozy ny tenin'Andriamanitra anginana
dia misy ny fotoana hitenenana. Jesosy eto any dia nakatohany izany teny izany fa tonga eo amin'ny fotoana tsy hitenenana izy. Tsy haintsika izany, ny tsika dia miteny ihany, miamaly ihany, fa ny fanahy masin'Andriamanitra no mahatonga ny olona anankiray angina. Dia izany no mahatonga ny Jesosy na dia fiampangana, lainga, fanendrikendrehana, tsy rariny, fampijaliana, famonoana dia nangina Jesosy hatramin'ny farany. Ndao tsika hianatra an'izany fa mahasoa antsika izany. Ndao tsika hianatra an'izany fa Jesosy tsy mamela antsika ho irery. Raha eto am-pianarana eto tsika ka raha mandeha amin'ny nofo dia tonga dia hozy tsika hoe tsy vita izany, ahoana ny ahavitanana izany. Dia matetika tokoa tsika ny mamaly, matetika tsika mbola amin'ny andro tsy tokony hitenenana ny hitenenana. Fa androany dia mampatsiahy indray ny tenin'Andriamanitra fa amin'ny fotoana ianjadin'ny tsy rariny fanendrikendrehana dia tokony mangina ny zanak'Andriamanitra. Rehefa tonga tany amin'ny Herody izy dia mbola tsy niteny. Eo amin'ny 10:10 dia hozy ny tenin'Andriamanitra hoe ary ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanorandalàna nijanona teo dia ny tompo-teny fatratra ny hampangazy. Manaraka antsika, manaraka ny zanak'Andriamanitra, eny foana ny mpiapanga, ny mpanaratsy, ny mpanendrikendrika, ny mpanao abus de pouvoir, fa tsy tokony hamaly, tsy tokony hitenitsika amin'ireny fotoana ireny. Ao amin'ny 10:11 ary Herody sy ny miaramilany namingavinga azy. Misy mamingavinga ve ianao? Misy olona miteniteny foana anao ve? Misy olona manozona anao ve? Misy olona manompa anao ve? Efa neretan'i Jesosy izany. Misy olona maneso anao ve? Hozy ny tenin'Andriamanitra hoe ary Herody sy ny miaramilany namingavinga azy, naneso azy dia nampiakanjo azy tsara ka namerina azy tany amin'ny Pilato. Le Jesosy nampiakanjony tsara tsy fitiavana fa fanesoana. Mety misy olona manao an'izany aminao, mody dokadokafana eo ianao, mody memeny zavatra eo ianao kanefa tsy fitiavana le izy fa fanesoana. Mila mangina ny zanak'Andriamanitra. Izany ny ampianarin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity mba tsy hamaly tahaka ny nataon'i Jesosy. Eo amin'ny 10:9 averin'Andria mandeha indray ary nanontany azy teny maro izy fa tsy namaly teny azy akory izy. Izany no ianarantsika androany. Misy olona ve eto amin'izao fotoana izao mahatsiaro fa hoe sarotra ny manatanteraka an'izany, dia tena sarotra tokotra ny manatanteraka an'izany, ny mangina, ny tsy mamaly eo anatrehan'ny fanendrikendrehana, eo anatrehan'ny fanesoana, eo anatrehan'ny famingavingana, eo anatrehan'ny tsy rariny. Sarotra amin'ity nofo ity ny tsy hamaly. Mampianatra nefa ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity mba tsy hamaly teny azy akory. Ao tsika androany handray ny fampianaran'ny tenin'Andriamanitra, tsy hanao discussion sady efa metraka sady ao an-tsaintsika ao hoe tsy vita izany. Jesosy efa niteny fa izao ombanareo hozy Jesosy mandra-pahatapitra izao tontolo izao. Ka normalina aloha raha misy zanak'Andriamanitra maheno an'izao tenin'Andriamanitra izao, maheno hoe tsy hamaly dia hisalasala hoe ho vita ve izany sa tsy ho vita. Ndao tsika hiankina amin'ny tenin'i Jesosy, izy ve nefa niteny hoe ombantsika mandra-pahatapitra izao tontolo izao dia itsika indray ve ny hisalasala? Ndao raisina fotsiny izao izay teny izay. Ndao hiankina aminy fa tena tsy vitantsika raha ohatra ka itsika rery. Tsy maintsy mbola hifamaly aman'olona ihany, tsy maintsy mbola hamaly ihany raha tonga ny fanesoana, raha tonga ny teny maharary, raha tonga ny famingavingana, raha tonga ny tsy rariny. Ndao hisaotra ny Tompo fa eto amintsika ny fanahy masina mampatsiahy fa Jesosy efa niteny hoe ombantsika mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Tsy miady rery tsika fa tsika manana ny mpanjaka ny mpanjaka. Jesosy mipetraka eo an-tananankavanan'Andriamanitra amin'ny voninahiny sy ny fahefany rehetra miasa amintsika isan'andro isan'andro. Raha misy malagasy amin'izao fotoana izao kivy fa hiaran'izany fanesonesony izany, hiaran'izany tsy fitiavana izany, hiaran'izany fanenjehana izany, hiaran'izany tsy rariny izany tsika anie manana ny Jesosy velona mandrakizay mandrakizay. Ka attention kely amin'ity kristianina mikoainsakoainsa sy mitanondrika ity fa tsika manana ny Jesosy. Tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Tazona ny teniny miasa amintsika isan'andro isan'andro. Ka ndao hitraka, ndao hifaly, ndao hiravoravo ao amin'i Jesosy fa izy koa efa niaritra an'izany eso sy fiampangana tsy rariny natao tamin'izany. Dia fantany tsara mihitsy izany fa misy malagasy koa eto amin'ity izao tontolo izao ity hiaran'izany. Dia efa nanomana teny manasitrana izy mba hampitraka sy hampitsikitsiky indray ny malagasy amin'ity androany ity. Ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona 5:12-5:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao hangataka amin'ny iray ary izy hanome anareo papahery iray hafa mba hitoetra eo aminareo mandrakizay. 7:12 dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria
tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Zany no mahatonga ny zanak'Andriamanitra manao aleloia de mitsinjatsinjaka de manao hoe amen de feno fifaliana satria tenin'i Jesosy de manasitrana. Tokony ho sitrana ny malagasy rehetra maheno an'izany teny zany. Zany mahatonga antsika mivavaka amin'i Jesosy satria izy mihitsy no angataka amin'ny ray. Izy mihitsy no mandeha mifona ao antsika mangataka amin'Andriamanitra mba azahoantsika ilay papahery. Mino aho fa efa manomboka mahery indray malagasy amin'izao fotoana izao satria Jesosy efa nangataka tamin'Andriamanitra de Andriamanitra manome antsika ny fanahy masina hampahery antsika. Zany mahatonga ny ekipa foana mirary mba azahoan'ny tsirairay avy ny fanahy masina mba hampahery antsika amin'izao andro izao. Raha olona tsy manana ny fanahy masina de kivy mitanondrika alahelo isan'andro satria mafy ny esoesoana, mafy ny vingavingaina, mafy ny endrikendrehana, mafy ny ampangaina. Fa ho an'ny zanak'Andriamanitra efa nandray ny papahery de tsy mamaly izy. Tsisy dikany intsony zany rehetra zany satria ny papahery mahery noho ny fiampangana, ny papahery mahery noho ny famingavingana, mahery noho ny tsirariny. De mitsangana indray ny zanak'Andriamanitra de manodiany iray satria manana ny papahery. Mino aho fa efa mahery ianao hitsinjatsinjaka sisa tsy ataonao fa mino aho fa tena mahery ianao satria tonga amintsika ny fanahy masina. Eo amin'ny 9:20 de hozy ny tenin'Andriamanitra hoe fa ny papahery de ny fanahy masina izay irahan'ny ray amin'ny anarako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Raha misy olona vaovaovao tafaraka aminay amin'izao fotoana izao de izay ny definition an'ny papahery. Ny papahery de ny fanahy masina izay irahan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa tapitra izao fianarantsika izao de ndaontsika hangataka ny fanahy masina, ny papahery ho amintsika. Vitantsika izany mangina eo anoloan'ny esoeso, ny tsirariny, ny fanendrikendrehana, ny opa, ny ozina, ireo teny maharary rehetra izay azontsika isan'andro. Vitantsika izany satria tsika manana ny papahery. Raha nisy olona tamin'ity androany ity mbola zatra mamaly, mbola mandeha amin'ny aranofo, tena tiany mihitsy ny mamaly rehefa misy zavatra itenenana azy de tonga aty ny tenin'Andriamanitra mampianatra antsika ny tsy hamaly fa ny hangataka kosa ny fanahy masina hampahery antsika. Tena asa manokana mihitsy izao ny mangataka ny fanahy masina amin'izao andro farany izao. Ka manasa ny malagasy rehetra ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity tokony ho feno ny fangatahana ny hery ny fanahy masina, ny vavaka izay ataontsika amin'izao andro farany izao. Izay ny fianarana izay nataontsika tamin'ity androany ity. Anjarany tsirairay avy ny manokana ny fotoanany iresahana amin'i Jesosy hangatahana ny papahery de ny fanahy masina izany. Dao petraka eo am-pelantanan'ny tompony fotoanantsika fa sao de angalariny devoly izany teny izany. Saotra Jesosy fa mahery zahay. Saotra Jesosy naniraka ny fanahinao masina hampahery anay. Isan'andro zay de mamaly raha vao misy teny kely. Isan'andro zay de malahelo. Isan'andro zay de mangotrangotraka ny fo. Te hitrotra, te hamaly satria tsy mahazaka teny, satria tsy mahazaka fiampangana, satria tsy mahazaka tsirariny. De lasa fahotana ho anay zany Jesosy. Tompo amin'ity androany ity, Jesosy androany de nampianarinao zay tsy hamaly. Misaotra betsaka fa tena mety aminay izany. Tokony efa angina zao ny zanak'Andriamanitra amin'izao fotoana izao eo amin'ny fiandrasana ny famonjenao. Matetika izany tsy vitanay satria mbola mandeha aranofo izay ary tsy nanana ny papahery. Androany Tompo voarainay ny teninao de mangataka izay mba handrotrahanao ny fanahinao masina amin'ny tsirairay avy amin'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Jereo reto malagasy mangetaeta ny handrotrahana ny fanahy masina mba hampahery andehanana mihazakazaka amin'izao andro izao. Jesosy hoe feno an'izany ny fiainanay, misy teny maharary, misy fanafitohinana, misy fanendrikendrehana, misy fanesoana, misy famingavingana, misy fanaovana ny abus de pouvoir amin'ny fiainanay. Jesosy eo vangio zahay mba tsy hamaly an'izany. Vangio zay mba angina eo anatrehan'ireny toe-javatra ireny. Fantatray fa amin'ny alalan'ny fanahinao masina no azonay manatanteraka an'izany. Tompo naiza naiza misy ny malagasy amin'izao fotoana izao. Hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva, atao trano, toeram-piasana, any amin'ny fitadiavam-bola, any am-pianarana, amin'ny fiarahamonina rehetra any, mandeha voyage,
ny mpitan-dranomasina rehetra any, Jesosy io mba angion'ny ny vavan'ny malagasy rehetra mba hangina amin'izao fotoana izao. Misaotra betsaka noho ny fahamarinanao, misaotra betsaka namangy anay, misaotra betsaka nampianatra, misaotra betsaka naniraka ny pampahery aminay, misaotra betsaka niaraka taminay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Jesosy ankininay aminao ny fiainanay fa tsy mahavita na inona na inona izay. Dera sy laza sy ny voninahitra tolotra eo an'ny mpanjaka ny mpanjaka, ilay tompo ny tompo, velona mandrakizay mipetraka eo an-tanàna ankavanan'Andriamanitra. Amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka izany, ny malagasy rehetra na hoe amen. Dia mankasitraka ny malagasy rehetra tafaraka aminay indray tamin'ity androany ity, ny ekipa rehetra amin'izao fotoana izao, misaotra anao tsy niova radio, mametraka ny mandram-peony izahay fa manantena ny mbola hifankahita. Ndao tsika hangina fa efa ho avy Jesosy.